bonjour. Maro karazana goût amnas, saralotra samy alamnas. Jutsika diabe. Bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mbola tsy nahitana fivoarany fanatsarana sosialy ny mpiasa eto Madagasikara. Nanamafy ny fitakiana ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny asa sy ny zon'ny mpiasa malagasy ny sindika tamin'ity androany ity. Mitony asan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Fanamboaran-dalana izay miatomboka eo amin'ny PK0. Anjakan'ny kolokolo ireo toeram-pivarotana eo Analakely, mpivarotra tsy ara-dalàna ampoliny amin'izao fotoana izao no milaza fa napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo manimba ny tsenan'ireo mpivarotra ara-dalàna. Tsy nahazoam-balany ny mpitantana ny tanàna Antananarivo manoloana izany. Samy manana ny antom-pivelomany ny sambatan'olona eto Madagasikara, na mpiasa tsotra, na mpiasa birao, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny resadresaka ny arahana tamin'ny mpanjona ao aloatra no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ho amin'ity androany ity. Marisika irasam-pirenena taorian'ny fihetsiketsehana izay nafatisan'olona ampoliny omaly tany Venezuela. Mbola miantso ireo olona hanao ny fihetsiketsehana Juan Guaido izay mitaky ihany koa ny halan'ny filoha am-perinasa any toeran'ny Nicolas Maduro. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia mbola tsy nahitana fivoarany fanatsarana ny sosialin'ny mpiasa eto Madagasikara. Ny fiahinan'ny lafin'ny fahasalamana no mampitaraina ny maro amin'izany. Nanamafy ny fitakiana ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny asa sy zon'ny mpiasa malagasy ny sindika tamin'ity androany ity. Yves Richard. Orinasa mpanjakana tsy miankina sy orinasa hafakaba. Mbola maro ny tsy mananja ny lalàna amin'ny feny asa sy ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara hatramin'izao. Tsy liana kely eto eny amin'ilay hoe orinasa hafakaba zany tena tatoato zany lasa beta be mihitsiny lay tsindrasolena mahazo ny mpiasa eny amin'ireny fa ny eriterena rehetra tsy fandoavana ny latsakembokany alainao anaty karama nefa tsy arotsaka any amin'ny kinaposakoriny ny resaka fanomezana azy ny resaka fikajiana ny ora ambony apanga zany dia isan'ny olana ihany koa ao ihany koa zany reny resaka tsonderesa fanerena ny mpiasa hoe miasa alina fanerena fotsiny nefa tsy misy ny fepetra mifanaraka ao anatin'izany. Isan'ny mbola mampitaraina ny mpiasa malagasy ny tsy fanajana ny karama sy ny mari-karama farany ambany ary ny fandroana tsy misy antony mazava raha ny fanadiadiana. Frais médicaux zany tena anisany tena mbola makarary ny mpiasa amin'ireny mpiasa tsy miankina ireny eny efa misy ny karazana hosty ohatrohatr' zany ny ao anatiny efa naizana zany ara dia misy ny mpampiasa tena mamaly tsotra hoe hatreo ihany. Ianao miasa ho an'le société azahoany bénéfice nefa ny ianao tsy mahazo motivation indrindrindrindra raha misy marary zao ny ankonanao dia mianto tena ianao fa ny karama zara fa misy zany amin'ile karama fa juste hoe tena mahavita le sakafo raha ohatra ka havita ary. Efa zava-dehibe ny fanapa-kevitry ny filohan'ny repoblika tamin'ny fampiakarana ny karama farany ambany, takinakila ny fanaraha-maso ny fampiaran'izany sy ny fitiliany fotony ireo endrika antsojay samihafa mianjady amin'ny mpiasa malagasy. Iangaviana amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay dia mba hitodika ihany koa hoeny amin'ireo toeram-piasan'ireo amin'ny fanatanterahana miaraka amin'ny sindika amin'izany. Tinona ny sindika ho tenenina amin'izay zany dia ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana an'izany. Ireo le olana maro samihafa eny anivon'ireny orinasa ireny satria ny orinasa hafakaba eto dia misedra mafy tokoa eny. Izay tsy vina aminareo mpanao gazety ngamba ny sasasasany amin'izy ireo dia mbola tena ao anatin'ilay fampiroroana sy tena fanaovana tsinotsinona mihitsy eo amin'izy ho amin'ny mpiasa. Mpiasa mpanjakana ny avy amin'ny sehatra tsy miankina sy orinasa hafakaba na rivony
Mivondrona anatin'ny syndika maro no nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny asa tetsy amin'ny kianjana Bojatovo androany. Voalohany volana May andro fankalazana ny fetin'ny asa maro ireo olon-tsotra ny safidy ny fitsangatsanganana tamin'ity androany ity. Michela Renardzon. Voalohany volana May andro iraisam-pirenena ho an'ny asa raha ho an'ny teto an-drenivohitra manokana dia amin'ny mahandro sy fiasana azy. Maro tamin'ireo olon-tsotra no nisafidy ny fitsangatsanganana. Ratsiratsy ilay andro aloha fa hoe mba tsy miasa androany dia mba hoe hitondra ny ankizy tsangatsangana dia eto moa akaikaiky ny trano izany dia hoe alao tsy mandeha lavitra amin'izay tsy vizana koa rehefa mody dia miala embouteillage dia tsy dia misy sakafo be inona fa ohatran'ny sakafo isan'andro ihany fa dia efa nakafiana misy kely aloha zay fa tsy hoe fianakaviana indray misy kely zay fa tsy nisy hoe fiomanana be inona fa ny tao trano ihany dia zay fa mba avoaka ny trano fotsiny. Amin'ny ankapobeny dia tsy nisy rano fanazavana ny tedi-bolana tokana ho amin'izany. Ankoatry ny fivoahan'ny fianakaviana dia teo ihany koa ireo nanala-roatra ny ala amin'ny fahanao mahazatra. Ny antony nampatonga ny hoe alavola ity izany sy ta hoe mpinamana fotsiny dia sy nandehananay ity anniversaire-ko tsy nanomana fa sy mba hoe miray aman-dreny fotsiny dia izay nandehananay. Raha tsy ahivony avy any Etazonia ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa ny taona 1990. Isan'ny teny filamatra nentin'izy ireo tamin'izany ny hoe miasa adiny 8, miala sasatra adiny 8 ary makaina adiny 8. Lafy mavao hafa kosa indray dia tsy mitombina ary tsy ara-dalàna ny fitoriana azy nataon'ny prefektura ny Toamasina Onibeny tanàna ny komina Andrenivohitra Toamasina Elize Ratsiraka. Izay no fanazavana nentiny niaraka tamin'ny mpisolo vava azy nandritra ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety manana ny autorisation spéciale d'absence antenany amin'ny candidat solombavam-bahoaka azy. Fanampanazavana. Vantany vao nivoaka tamin'ny 19 hoe retenu une candidature quoi. Et le 20 zany za tonga defa mahazo autorisation d'absence exceptionnelle jusqu'au 27 mai, compris le jour du scrutin. Ny lalàna mametaka an'izany ka rehefa mis en autorisation d'absence exceptionnelle za inona ary ny resahana vacances de poste. Pourquoi? Amina c'est sans objet tsisy dikany zany. Efa d'office ka hiteny hoe tsy miasa maire mila constater va les vacances de poste, ça constitue une faute grave. De gaga za raha olona iry préfet mahafantatra lalàna ity instruction ministre ity ne nalefany tamina par voie de mail. Famitoy ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Fanamboaran-dalana izay miatomboka eo amin'ny PK0 fanadiny miantanandriana. Tato anatin'ny herinandro maro no nanomboka ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ny fitondram-panjakana. Isan'izany fanamboarana lalam-pirenena maro, toa ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahafito miainga eo amin'ny PK0 Soarano. 10 kilometatra ka hatramin'ny 20 kilometatra isaky ny lalam-pirenena ny fanamboarana tao. 10 volana kosa ny faharetan'ny asa. Voajery manokana ny kalitaon'izany taky ny fenitry ny goudron sy ny ateviny. Voafaritry ny lalàna manan-kery eto amintsika ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana. Anjaran'ilay orinasa manao ny lalana ny manaja amin'ny antsipiriany ny fifanarana natao sonia. 12 volana ny antoka na garantie ny asa. Tokony haritra 12 taona kosa farafahakeliny ny lalana vita. Raha ny zava-misy hiteny amin'ny tambazotra sosialy sy serasera amin'izao fotoana izao, fa misy ireo misandoka milaza ho manatanteraka ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Ireo asa ireo anefa izay tontsaina dia fiara-miasa ny fitondrana malagasy amin'ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement izay tanterainy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Taoriany fanamboarana ny sisin-dalana izay dingana voalohany, toerana maro no efa miditra amin'ny dingana faharoa dia ny fanavoazana tanteraka ireo lalana amin'ny fandrakofana tsara azy ireo.
fa anjakan'ny kolikoly ireo toeram-pivarotana eo Analakely mpivarotra tsy ara-dalàna ampolony amin'izao fotoana izao no milaza fa napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo manimba ny tsenan'ireo mpivarotra ara-dalàna. Io ny nasena. Telo herinandro teo eo izay no nanomboan'ity asa fametana fatson-drano lehibe eto Analakely ity ka tsy maintsy namindrana ireo mpivarotra. Tamin'izany no efa nisy ny disadisa saingy nanaiky ny fandaminana sy ny famindrana azy ireo mpivarotra rehefa niaona tamin'ny prefektura Antananarivo sy ny solitenan'ny commune. Misy amin'ireo mpivarotra ara-dalàna nandony aba sietra no tsy afaka mivarotra amin'izao fotoana izao no ny fisian'ireo mpivarotra izay voalaza fa napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo. Mpivarotra izay tsy ara-dalàna tsy ao anatin'ilay fipizoma izay apetraky ny commune dia rehefa manontany moa zany zay efa niakatra tany amin'ny tompon'andraikitry ny tsena zany zay efa nandalo tao amin'ny lehiben'ny tsena dia niakatra tany amin'ny délégué dia tsisy vahaolana moa zany amin'ilay fanalanan'izy ireo fa hoe napetraky ny ben'ny tanàna zany zareo. Fa nanatona ny tompon'andraikitry ny commune dia mivaly teny hoe ben'ny tanàna zany nametraka an'ireo dia fa manina kosa no tovanana mpivarotra tsy ara-dalàna ary mpivarotra efa manana ny toerana ireo mpivarotra ireo. Kolokolo misy foana madoga koa tafapetraka dia mety misy zavatra ihany koa ny fanarahana. Manoloana ity tranga ity mametra-panontaniana ny mpanara Vaovao ny amin'ny hoe nisy tokoa ve ny fifanarahana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpivarotra ahafahany mivarotra. Raha tsy nisy andrasana ny fanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Nanantona teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny mpanao gazety mandrona ity tranga ity. Nambara ny tompon'andraikitra fa tsy fantatra mazava na nanome alalana ny ben'ny tanàna na tsy. Andrasana ny toy ny raharaha. Fa nahitana fidinany sandan'ny ariary tato anatin'ny iray volana araky ny navoakan'ny banky foiben'ny Madagasikara. Mahakasika izay fiovaovana izay indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Miantarandriana io. Nidina 730 ariary ny sandan'ny ariary tato anatin'iray volana farany raha toka ny ovaovatra ny izany tato anatin'ny andro maro. 10 andro voalohan'ny volana aprily teo tsy nitsanidina ny sandam-bolatsika raha toka 17,000 ariary ny euro ny voalohan'ny volana aprily. Niakatra hatramin'ny 7,000 ariary izany ny fahadimin'ny volana aprily teo. Taorian'io nahazo aina tao anatin'ny herinandro vitsy izany ary tonga latsaky ny 4,000 ariary taty amin'ny 17 ny volana aprily ny euro. Nidina folo ka hatramin'ny 20 ariary taorian'izay ka ankehitriny 7,27 ariary ny euro. Nidina tahaka izany ihany koa ny lanjan'ny ariary tamin'ny dolara tamin'ny volana aprily iny. Nahatratra 5,20 ariary ny elanelana tao anatin'ny 30 andro. Izany hoe 7,903 ariary ny dolara ny voalohan'ny volana aprily teo ary lasa 5,903 ariary izany ankehitriny. Miankina amin'ny fiovaovan'ny fanondranana ireo vokatra misy eto amintsika no antony fiovaovan'ny sandan'ny ariary io araka ny fanazavana teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Fa tsy ekena ny fisian'ireo zandarmy OPF eo am-panatanterahana ny asany hoy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmerie-pirenena ohatra amin'izany ny tranga tao Sakara sy mananjary faramteo. Tsy ny fianakaviam-ben'ny zandary intsony ny antsoroka ny eloka vitan'izy ireo raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Marina fa nisy ireny fahadisoana nataon'ny zandary tao Sakara dia namonjy boîte de nuit amin'ny alina dia avy eo niady dia nanaovana setra ilay olona nentina tany amin'ny birao dia nodimandry rehefa avy eo. Tany Pasinambo koa mananjary koa nisy an'izay koa zandarma stagiaire koa dia nentina tao amin'ny olona dia nianarina izay dia nodimandry ihany koa. Ireny zany tsy azo ilay ferona mihitsy ireny. Ilay zandary dia raisinay ho toy ny jiolary efa manao an'ireny toy ny olon-tsotra efa natao fanatazomina izy dia natao fanadidina dia entina eo amin'ny fitsarana fa tsisy miaroaro an'ireny mihitsy. Misy ary ireny resaka vonodina hoe tokony andoha vonodina tsy zandarma mihitsy ny andoha vonodina amin'ireny fa izy ihany miantoka amin'ireny. Tsy ekena ireny mihitsy ireny ary mametraka ny fialatsiny mirary fiononana amin'ny fianakavian'ny miarambola tamin'ireny efa mandray andraikitra izany tsy zandarma fa manatrisy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny édition le lauréat. Eo ihany koa ny lalao utop
ultra tuelo plateau 7 sy 2 arivo rehefa avy eo ary. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mampatazaka, Zemsuta Samba Sambata. Bonjour. Bonjour, Nariwe. Bonjour. Bonjour. Marukarazina Gou Amnas, Salarota Zamialamnas. Je suis Kadiabé. Bonjour. Sahirana mafy matoa be izany jereo ty izy misolitika ny sary vao toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora soa kosa dia milamina tsara satria nisafidy nampiasa ny sary vodazem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny sary vodazem manaja ny tontolo iainana satria mampiena fanapahana azy ny fanamboarana ny sary vodazem sary vodazem manova ny fiainanao. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matsiro be. Sardine trésor. Mety be raha miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandraha laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Efa fotoana famerenana izao ho an'ny ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana. Misy araka izany tolotra miaraka amin'ny édition le lauréat fanadiny Yves Richard. Ny édition le lauréat izay notarihiny Ratsimaolo Francine dia ahitana ireo boky ilaina amin'ny ambaratonga fototra rehetra toy ny anglais, français, calcul sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo sujet type amin'ny fanadinam-panjakana toy ny le lauréat du CEPE 2019, le lauréat du BEPC ary ny le lauréat du bac série A, C, RD. Manaraka ny fandaharana 2024 ary mahafehy ny programa iray manontolo. Betsaka ireo mpianatra efa nahita fahombiazana tamin'ny le lauréat ary ilaina nandritra ny famerenana izany. Misy ihany koa ireo lazadina efa voatsara amin'ny taranja rehetra ao anatin'ny boky le lauréat du CEPE, BEPC, bac série A, CD. Amidy eny amin'ny Foibeny, eny amin'ny collège privé le lauréat Andronony be, ary eo amin'ireo tsena Loharano eo Andohana Analakely akaikin'ny fiantsonan'ny fitateram-bahoaka, ary ihany koa amidy manerana ireo fivarotam-boky rehetra manerana ny nosy tahaka ny librairie katolika sy ny sisa. Amidy indrindra ihany koa amin'ny librairie le lauréat amin'ny Talarary Asina Analakely ireo karazam-boky ireo. Mandray anjara ao amin'ny foire du livre ny 7 aprily hatramin'ny 4 May ho avy izao ihany koa. Tsy ankato eo amin'ny esplanade Antaninarenina ary manao fihenam-bidy 500 isan-jato ny boky le lauréat du CEPE, du BEPC ary ny le lauréat du bac. Rakizy efa reo ny boky le lauréat du CEPE, le lauréat du BEPC, le lauréat du bac série ACD. Ny teniko dia araroty ny tsenam-boky ny foire andian'ny 15 amin'ny esplanade Antaninarenina ny 7 ka hatramin'ny 4 May 2024. Araroty satria misy ny fihenam-bidy ary be dia be koa ny boky eo izay arantina rehetrarehetra ireo araroty izay efa misy ny fihenam-bidy. Dia manarak'izay koa mirary soa ho anareo mpanala fanadinana rehetra. Mazotoa mamerina ny fanazarana fa ny fanadinana rakizy
tsy azo fotsiny hoe mianatranatra fa tena mianatra dia mirary soa ary mirary fahombiazana. Fa samy manana ny antom-pivelomany ireo isam-batan'olona eto Madagasikara, na piasa tsotra izany na piasa barao na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Nyresadresaka niarahana tamin'ireo mpanjono ao aloatra no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kaetan Andriatsilava. Milasy ny hoe mitandraka barao zay ny tegna izy mitrandraka magnarato manterve magnarato be manitra ampirigna dia raha maimaigna le ridy mifindra aketo ndre mampitia aketo mambo zay iny zay tegna mahadigny enim-bolana evaly-volana dia miakatra ny rano verigna mankaigny iny koa verigna mangatiko zany hoe fitaovam-pavady rehefa maina zany ny rano dia manakaiky kokoa an'le eo ny magnasitra mirety fa le vokatra amin'izay manao ahoana? Le vokatra ohatrany tsy dia nisy raha sy tamin'ny taona ty vitsy zany sa hoe miova sa nanao nova mihitsy zany hoe ianao efa ela be taty firy taona efa misaigny amina roapolo taona regny manao ana vady aman-janaka amin'izany vady aman-janaka ndre akeke eny koa tsy dia ndraha loatra zareo zany no mivarotra reo aveo sa ianao ihany no mivarotra an'le azo? Zareo mivarotra an'le azo io ve le rano misy fotoana hoe mihidy? Misy hoe tonga le lera fidiny zany nandre no olona nde misy agnaty rano dia ina ny ataonareo amin'izay? le ataonay aty miasa an-tanàna ndre miakatra jerijery karama reny dia mifamisokatra ny rano dia miverina ndray dia miverina ndre misy agnaty rano fa mandeha alina nareo sa atoandro rehefa atoandro ohatrany mba tantarao hoe ahoana ny programa sy ny fanaovana anazy eny le fanaovana le pirvie asiana ohatra tanao izy idoka aty eo idy asianao mongo dia efa tokony hohan'ny lela koa dia efa troana ohatra zany fa tsy mankany ampovoany be zany nareo misisisiny aty agny raha fa tafindra aketo zay magnaraka magny loatra fa izy mireto am'izany fa tonga raha tonga bille fotoana am'izany. Izay no resaka ny fanaovana tamin'ny mpitondra lakana sy mpanjono eto amin'ny lakalaotra. Raha ny fanazavana, mihoatra ny 50 ireo mpanjono, miaina sy mivelona manamorona ny alaotra. Trondro 5 kilao anefa ny farafahakeliny no azon'ny mpanjono iray ao anatin'ny iray andro. Izany hoe, mihoatra ny 50 kilao isaky ny toby filasina. Ny toby filasina izay mihoatra ny 10 any antoerana. Raha atao ny kajy tsotsotra, mihoatra ny 2 taonina isan'andro ny trondro miakatra ny laokalaotra izay mamatsy ny komina sy ny faritra manodidina ary ny eto Antananarivo renivohitra na trondro lena na trondro asaly na atono araka ny fahafantarany tsirairay azy. Raha ny fanadidinana natao, enina hatramin'ny 9 volana ireo mpanjono ireo no milasy aty amorona loatra. Izany hoe, amin'ireo fotoana ireo, tsy misy afa-tsy ny manjono no ataon'izy ireo. Ny ankoatr'izay, miakatra tanàna, mitady asa ahafahana mamelona ny vady aman-janaka. Ny fotoana mampidy ny rano amin'ny ankapobeny, no fotoana fitadiavana asa hafa ho an'ireo mpanjono. Aorian'izay, rehefa misokatra ny rano, ny fanjonona no ifotorana. Eo amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny asan'ny Fabrice izay mpitondra bajaj ao amin'ny tampon-tanàna ny Morondava asa mahavelona raha ny fanazavany.
Michela Ranarjo. Efa 5 taona amin'izao i Fabrice no nitondra bajaja teto Morondava. Miainga any an-trano amin'ny 5 ora maraina izy ary tsy mody raha tsy ety amin'ny 7 ora alina any ho any. Miantoka izy raha ny fanazavany ary manenjika 3 alina ariary no mihoatra isan'andro. Carburant-nay zao 3 alina isan'andro. Arakaraka ny avao. Sendra sansans tegna dia miverina fa lafa tegna zany tsy mavoa dia mameno. Ty zany bajajin'olo manofa zahay zany. Io zany lafa hoe fahazahoa bazary avao zany fa tsisy vola vaovao hoe vily enta na hoe vily ino. Tsy bazary avao. Sakafo efa isoran-janahary zay efa mahazo amizay. Fa ipetrapotsiny zany asa tsy misy amizao. Asa iray mifanindry amin'ny fitondrana fiara karetsaka ny fitondrana bajaja eto amin'ny tampon-tanàna ny Morondava. Na izany aza nefa dia raha ny fanazavana efa mahazatra ny mponina eto ny fandehanana bajaja. Zao kosa ohatran'ny jetsy. Tsy la vao manday olo 3 zahay fa 500 zay atondro mana 500. Nefa karama tsy misy dia tsy maintsy manday. Amizao zany ohatran'izay. Zay misy fotoa miasa aly, dia misy fotoa tsy miasa aly. Taxi zany taxi amizao ohatran'ny fa tsy mahita. Satria taxi zany isaky ariva ara misy zareo tsy mahazo mihitsy. Isan'ireo mpiasa miasa sy mitady vola na andro fety na tsia ny asan'ny fitondrana bajaja. Mahavelona raha ny fanazavana ary asa mila fikirizana sy fahazotoana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tafakatra 570 ireo mpifaninana andray anjara amin'ny lalao UTOP Ultra Trail au Plateau 7 izay andihan'ny fa 12 fifaninanana ho fampiroboroboana ny taranja azakazaka lavitrezaka sy ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara. Mampiona rakotoarso. Noatsarana trano ifanaraka amin'ny lentan'ny mpifaninana ny endrika ny lalao Ultra Trail au Plateau 7 tafakatra 570 ireo mpandray anjara amin'ny ity andihan'ny fa 12 ity. Azakazaka lavitrezaka mahatratra 20 kilometatra no atao amin'ny fa 4 hatramin'ny fa 5 Mei izao. Dia ny azakazaka be mpanao moa zany dia azakazaka 30 kilometatra eo amin'ny 100 eo zareo nanao anazy. Dia le lavitra indrindra moa zany le ataontsika hoe ultra indray moa zany somary ho an'ny efa tena matanjaka dia 20 nisan'ny zareo andray anjara amin'ny azakazaka iny. Dia ny azakazaka 70 telonjato zareo dia le azakazaka 70 kilometatra 410 nisan'ny zareo. Amin'ity taona ity zany nisy fiovana kely eo amin'ilay alavirana, zany hoe nampiana kely alavirana satria betsaka ny mpazakazaka nangataka an'izay fiakarana alavirana zay. Misy koa moa zany azakazaka zay natao tamin'ny heritaona fa somary mazana le izy eo an'ny mpifaninana dia najanona dia namoronana azakazaka 70 kilometatra zay mitovitovy an'iny fa fohifohy amin'ny lafin'ny alavirana fa ny fiakarana sy vidinana dia nivole moa zany amin'izay fotoan'izay mitovy an'le arak'izay andrasan'le olona anatin'izay azakazaka izay. Ahitana mpandray anjara avy amin'ny firenena misy 70 samihafa ny UTOP andihan'ny fa 12 ity. Tanjony fifaninanana ny fampiroboroboana ny taranja azakazaka lavitrezaka sy ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Ny tanjona dia ao ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena satria anatin'ny fédération anaty sy misy taranjana kapa hoe trail. Dia le trail io zany mampiavaka anazy zay ataony ambanivohitra atao anatin'ny lalakely dia zay no mampiavaka ny trail. Dia ny tanjona koa moa zany misy lafiny anankiray koa isy lafiny fizahantany satria hitantsika fa tsara dia tsara ny toerana eto amintsika be dia be tsy mahafantatra an'izy ka amin'ny alalan'ny tony azakazaka tony ahafahantsika zany mahita an'ireny toerana ireny mba ahafahantsika koa zany mampiroborobo ny fizahantany amin'ny ambanivohitra. Loka lehibe miandry an'ireo mpifaninana mivoaka mpandresy ao anatin'ity lalao ity ny fahazahoana miatrika fifaninanana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ity androany ity no nandraisana ireo toromarika farany amin'ny fiatrehana ny fifaninanana ho an'ireo mpandray anjara rehetra sy ny fizarana laharana sy kojakoja hoentina miatrika izany. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia dikan'ny manasa-dalana amin'ny Ligue des Champions any Europa any. Resy ny Ajax tamin'ny Sarainy ohatra tao an-tanin'ny Tottenham omaly. Tatajovery asa. Lalao manasa-dalana amin'ny Champions League lavon'ny Ajax iray no aotra i Tottenham omaly. Mbola hanompory foy ny Ajax hatrany ny heriny
rehefa avy nandafo ny Juventus sy Real Madrid izy ireo. Ireto ekipa reto izay noeverina ho andrarezina. Baolina matin'ny Van Beek teo amin'ny 15 minitra izay tolotra avy amin'ny Zitsa no nitondrany ny fandresena ho an'ny Ajax. Tao amin'ny tanin'ny Tottenham iny lalao omaly iny ka efa any amin'ny dingana famaranana noho izany ny ila tongon'ny Ajax mandra-piandry ny lalao miverina afaka herinandro any Pays-Bas. Fa lalao andrasan'ny rehetra ihany koa ny manasadalana ifandonan'ny Barcelona sy Liverpool ny Walina izay atao amin'ny kianjan'ny Camp Nou ao Barcelona. Alohan'ny sarana dia avena aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mitohy ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra, fanamboaran-dalana izay miatomboka eo amin'ny PK0. Fa anjakan'ny kolokolo ireo toeram-pivarotana eo Analakely, mpivarotra tsy ara-dalàna ampolina amin'izao fotoana izao no milaza fa napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo manimba ny tsenan'ireo mpivarotra ara-dalàna. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Saoranao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Maro karazana go aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Jitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.